Timoty voalohany, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny baikon'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika. Mamangy anao aho, ry Timoty, dia ianao izay tena zanako ao amin'ny finoana. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Tompontsika. Araka ny nangatahiko taminao fony aho nakany Masedonia, dia aoka hitoetra ao a Efeso ianao. Fa misy olona sasany manao fampianaran-diso ao, ka tsy maintsy raranao mba tsy hanao izany. Ilazao ireo mba tsy hifikitra amin'ny anganongano sy tantaram-pirazanana tsy misy farany, izay mahabeady hevitra fotsiny, fa tsy mampandroso ny asa famonjena aorin'Andriamanitra amin'ny finoana. Nikendren'izany fandrarana izany dia mba hamoafo ny fitiavana avy amin'ny fo mahitsy sy fieritreretana tsara ary finoana tsy mihatsara velatsia. Misy sasany efa mivoana tamin'izany ka very lalana ary niafara any amin'ny Taria Pôkaty. Teo mpampianatra momba ny lalàna an'Andriamanitra ry zareo, kanefa tsy fantany velively ny zavatra lazainy sy hitompoiny. Fantatsika fa tsara ny lalàna raha ampiasaina amin'izay antony marina. Tokony ho tsarovana fa ny lalàna dia tsy natao ho an'ny manao ny marina, fa ho an'ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny olon-dratsy sy ny mpanota, ny olona mpaniratsiran'Andriamanitra, ny mpanimbazimba fivavahana, ny mpamono ray sy mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpifampila samy lehilahy, ny mpivarotra olona, ny mpandainga sy mpianiantsitoa, ary izay manao zavatra mifanohitra amin'ny fampianarana tsy misy tomika. Izany fampianarana izany dia mifanaraka amin'ny vaovao mahafaly izay nankinina tamiko, vaovao mahafaly isehoan'ny voninahitra ilay Andriamanitra no aranim-pahasambarana. Velom-pisaorana an'i Kristy Jesosy Tompontsika aho, fa nomeny hery ahatontosako ny fanompoko. Velom-pisaorana azy aho, fa nataony mahatoky ka notendreny hanompo azy. Na dia nanevateva azy taloha sady nanenjika sy nampahory azy mafy, kanefa namindran'Andriamanitra fo aho, satria tsy mbola nanampinoana ka tsy nahalala izay nataoko. Nahidiny Tompontsika be dia be tamiko ny fahasoavany mba amin'ny finoana sy ny fitiavana ananantsika tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Azo antoka izao teny izao ka mendrika ankatoavin'ny olona rehetra. Tonga ety an-tany i Kristy Jesosy mba hamonjy ny mpanota, ary izao no farahidiny amin'ireny. Kanefa izao no antony namindran'Andriamanitra fo tamiko. Tiany asehony Kristy Jesosy ao amiko mpanota farahidiny, ny faharimpony rehetra mba ho ohatra ho an'izay mino azy, ka handray ny fiainamaharitra mandrakizay. Ho an'ilay mpanjaka mandrakizay dia Andriamanitra tokana, tsy mety maty sady tsy hita maso. Ho azy anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry Timoty zanako, izany fepetra izany no atolotro ho anao, araka ireo afatr'Andriamanitra voalaza fahiny tamin'ny fanendrenanao. Raisy ireo ho fitaovam-piadiana amin'ny ady tsara. Tano ny finoana ary manana fieritreretana tsara, fa misy olona ny tsipaka ny feon'ny fieritreretana, ka
nandretrika ny finoany. Anisan'ireny ry Himeneo sy Aleksandra izay natolotra ny Satana mba ho faizina tsy hanevantevan'Andriamanitra intsony.